Riavana malala rehetra ao amin'ny tompo anapaka ao am-ponareo mandrakarivany ny fitiavan'Andriamanitra, ny fiadanan'i Jesosy Kristy ary ny fitariana avy amin'ny fanahy masina. Anio riavana no advento fahaefatra, izany hoe alahady farany amin'ny advento amin'ny fiandrasantsika am-pifaliana sy amin'ny fanantenana ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy ilay mpamonjy atsika. Raha manisy izany sika dia eo amin'ny 7 andro eo sisa dia tonga le krismasy izay andrasantsika tsirairay avy. Mino soamantsara riavako fa efa vonimbonina ny daholo izay rehetra ilayntsika hiatrehantsika amin'izany krismasy izany. Raha tsy anontany mety eo amin'ny 50 isan-jato eo, mety efa vonina ny akanjo, mety efa fantapatatra hoe inona ny sakafo ataontsika ao anatin'izany. Mety efa fantatsika koa programantsika amin'ny krismasy hoe miditra fidirana fahafiry isika. Ao anatin'ny fiomanana daholo izany riavako malala satria andro lehibe antsika kristianina izany andro ny krismasy izany satria ho avy Jesosy, ho avy ilay mpanjaka atsika, ho avy ilay tompony voninahitra, ho avy ilay mpanapaka amin'ny fiainantsika. Fa manoloana izany riavako malala fantaniana tsara apetraka amin'izao alahady farany advento izao dia manao hoe raha ho avy tokoa ary Jesosy ilay mpanjaka tompony fahefana, tafiditra ao anatin'ny fiomanantsika ve niaraka amin'io Jesosy io ao anatin'ny fanjakany. Tafiditra ao anatin'ny fiomanantsika ve riavako malala niaraka amin'io Jesosy io ao anatin'ny fanjakana. Fa ny fanontaniana koa dia izao hoe vonina ve ny saitsika? Efa nanomana ny saitsika ve isika? Fa rehefa tonga Jesosy dia izy no manapaka sy mandidy ny fiainantsika ary manam-pahefana hiditra amin'ny atsipiriany amin'ny fiainantsika. Izy manomboka eo. Avero kely le fanontaniana hoe raha ho avy Jesosy ilay mpanjaka tompony fahefana tafiditra ao anatin'ny fiomanantsika ve riavako niaraka amin'ny Jesosy ao anatin'ilay fanjakana. Raha ho avy Jesosy ilay tompony fanjakana vonina ve ny saitsika fa manomboka eo isika. Dia Jesosy ny tompo sy mpamonjy atsika ary manana fahefana izy hiditra an-tsehatra eo amin'ny fiainantsika. Fanontaniana tsara apetraka izany riavana malala satria mba tsy ho fetifety fotsiny ihany no ankalazantsika amin'ny krismasy ka rehefa vita ny fety dia vita ohatry ny fety rehetra, fa mba tena hoe fankalazana ny fahaterahan'i Jesosy mba ho tena manova fiainana ao antsika tsirairay avy. Ny bokin'ny Mika mpaminany Mika 5 ny 1 ka hatramin'ny 5 riavako malala ny andeha angalantsika ny afatry ny tompo amin'ity anio ity. Mika 5 ny 1 ka hatramin'ny 5 no angalantsika ny afatry ny tompo amin'ity anio ity. Andeha roa jerentsika riavana fa ho avy tokoa Jesosy ary tena ho avy izy. Ny voalohany dia izao koa miverena amin'Andriamanitra. Ho avy Jesosy koa miverena amin'Andriamanitra. Fiverenana amin'ny manao ahoana moa riavako ny tian'Andriamanitra apetraka amintsika ato anatin'izao Fjkm izao. Tamin'ny andro izay nanjakany Mika mpaminany riavako dia fotoana tena nampiferitraina ny vahoaka Israely tamin'izany, nataon'ny mpanjaka, nataon'ny mpitondra izay nitondra azy ireo. Niferitraina ny vahoaka, tsy nandry fahalemana ny vahoaka satria nanapatra ny fahefany tanteraka ny mpitondra, ny mpanjaka tamin'izany fotoana, na teo amin'ny lafin'ny fitsarana io, na teo amin'ny lafin'ny fitantanan-karena io, eny fa na teo amin'ny lafin'ny fampianarana azy io, tao amin'ny lafin'ny ara-pinoana, nanjaka ny fampianaran-diso. Any ka tsy hitany vahoaka Israely intsony izay asiany tongony hoe ahoana? Fa tena teo ambany fahefan'ny mpanjaka izay nanjaka tamin'izany. Ny fiainany manontolo na ny fitsarana, na ny fitantanana ny arena eny, na ny fampianarana teo amin'ny lafin'ny ara-pinoana azy. Any ka nijaly ny vahoaka Israely, ny ferinaina ny vahoaka Israely, ny afiafy ny vahoaka Israely.
ka manoloana izany zavatra antranga tamin'ny vahoaka Israely izany indrindra no tonga teto amin'ity faminaniny mika mpaminany ity ny amin'ny Mesia izay ambarana eto dia ilay avy any amin'ilay toerana izay kely indrindra izay heverina fa tsy tokony hipoirana izany azahoana famonjena izany. Kanefa dia maminany izany mika fa avy any amin'izay toerana izay kely indrindra no hipoirany ilay Mesia navitra ny vahoaka Israely. Hoy indrindra ny eo amin'ny andiny voalohany eny amin'ny tapany faharoa eny hoe ho mpanjaka ho ahy any Israely. Ilay Mesia io ambarany tenin'Andriamanitra io, ho mpanjaka ho ahy any Israely, ho mpanapaka. Ny hoe mpanapaka eto ry havana dia midika hoe mpanjaka rehefa mijery ny teny fototra isika. Ka ity Mesia ity dia ilay mpanjaka avy amin'Andriamanitra, izany hoe Andriamanitra no manome azy fahefana avy amin'Andriamanitra no ampiariny rehefa tonga hamonjy ny zanak'Israely izy. Izany hoe mampanantena mpanjaka vaovao zany Andriamanitra, manoloana ny fiforetana anaty izay nisy tamin'ireto vahoakan'ny Israely reto izay nataon'ny mpanjaka taminy. Andriamanitra mampanantena mpanjaka vaovao avy aminy, manoloana ny zavatsarotra mitranga amin'ny firenena Israely. Ary tsy mpanjaka vaovao ihany raha afaka malala ny tenenin'ny soratra masina eto rehefa tena mandinika tsara izao soratra masina izao isika, fa tena hoe mpanjaka vaovao, manjaka ao anatin'ny fanjakana vaovao mihitsy. Eo amin'ny andininy faharoa eo dia zao mivaky ny tenin'Andriamanitra, koa dia atolony ireny, izany hoe isika vahoaka tsirairay eo am-pelatanany fahavalo, atolon'Andriamanitra eo am-pelatanany fahavalo isika ambara-piavy ny fotoana haterahany ilay anankiray hiteraka. Hiterahany izay anankiray hiteraka. Atolony eo amin'ny tanany fahavalo isika ambara-pahateraka ilay Mesia. Ary izay sisa amin'ny rahalahy dia hiverina ambanin'ny zanak'Israely. Ilay hoe sisa amin'ny rahalahy eto ry havana dia izay natolotra teo amin'ny fahavalo, izay natolotra teo alohan'ny fakapanahy, izay natolotra teo amin'ny ady sarotra mafy, ka tafavoaka tao anatin'izany rehetra izany. Olona toy izany no hiaraka handrafitra indray ilay fanjakana vaovao izay hoentin'ilay mpanjaka vaovao. Olona izay nisedra fakapana, nisedra fahavalo ka nahajoro tsara tamin'ny finoana, tafavoaka tao anaty ady. Olona toy izany no hiara-handrafitra indray ilay fanjakana vaovao izay hoentin'ilay mpanjaka vaovao. Izany ny fampaherezana nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely rehefa tao anaty ady izy. Nanome mpanjaka vaovao izy ary anome fanjakana vaovao ihany koa. Aiza ho aiza amin'izany tsika ry havana malala. Aiza ho aiza amin'izany tsika vonona ve ny foam-panahintsika handrafitra indray an'io fanjakana vaovao io izay hoentin'ny mpanjaka vaovao. Vonona ve ny fotsika handrafitra ho isan'ny mpandrafitra io fanjakana vaovao io izay hoentin'ilay mpanjaka vaovao dia Jesosy Kristy izany. Ny hoe vonona eto dia tena hoe vonona hiatrikady, vonona hijoro amin'ny finoana tanteraka, vonona hijorona mafy ny tranga na inona ny miatra. Fa zava-mitranga eo amin'ny fiainantsika izao amin'izao akaiky ny fetin'ny Krismasy izao, maro ny fahavalo izay mifandona amintsika. Dia mety ho lavo ihany ny finoantsika, fa vonona ve isika, fa maninona isika no takian'Andriamanitra anam-pahavononana ka hiverina amin'ny indray. Mila vonona isika ry havana manaiky ilay mpanjaka satria eny amin'ny fiainantsika eny dia ny devolona ataontsika mpanjaka ny fiainantsika. Ny devolona ataontsika tompo-kevitra amin'ny fiainantsika ary tena tanterahantsika izay zavatra teneniny.
iny fa mety tsy mifana ratsy aza fa isika tsirairay mihitsy indraindray no mihevitra ny tenantsika ho mpanjaka, manao ny tenantsika ho mpanjaka ka izay sitrapontsika ihany no tiatsika ho tanteraka amin'ny fiainantsika. Inona indray zao metimety amiko androandry, inona indray zao mba mahafinaritra anahy androandry. Anka rehefa midona amin'iny fanapahan-kevitra iny isika, dia iny isika ilay mahatsiaro manenina tany fanapahan-kevitsika, mahatsiaro voafatotra sy voageja tamin'ny fanapahan-kevitra izay noraisika satria nanao ny tenantsika ho mpanjaka isika, nanao ny devoly sy ny fanahafa ho mpanjaka isika, fa tsy ilay Jesosy Kristy no nekentsika ho mpanjakatsika. Ry havako malala, raha mahatsiaro isika amin'ity anio ity hoe nisy fananangejantsika ka mahatonga ny fiainantsika tsy mety ho afaka fa gejaina eo isika. Raha mahatsiaro isika fa nisy fanapahan-kevitra izay niraisy ny tenantsika manokana ka nangejantsika, naparatsy ny fiainantsika. Raha nahatsiaro isika fa nanapa-kevitra tamin'ny tenantsika fa tsy mifanapahan-kevitry ny sitrapon'Andriamanitra, andeha hiverina amin'Andriamanitra, andeha hibebaka amin'Andriamanitra, andeha hifona eo anatrehan'Andriamanitra amin'izao fiaviana izao, mba tena ho isany afaka manjaka ao anatin'ny fanjakana isika, mba tena ho vonona ny fontsika manomboka eo tokoa dia tena Jesosy Kristy ny mpanjakatsika ary manana fahefana izy amin'ny rehetra anapaka sy hitondra amin'ny fiainantsika. Ho avy Jesosy ary tena ho avy tokoa izy, koa miverena amin'Andriamanitra, andao hibebaka, andao hifona eo anatrehan'Andriamanitra tamin'izay zavatra nataontsika, tamin'izay fanapahan-kevitra niraisitsika nefany tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra. Ho avy Jesosy ary tena ho avy koa miverena amin'Andriamanitra. Fa ny afatra faharoa ry havako malala dia izao: ho avy Jesosy ary tena ho avy tokoa izy, koa mivonona ho amin'ny fiadanana tena izy. Ho avy Jesosy ary tena ho avy tokoa izy, koa mivonona amin'ny fiadanana tena izy. Manomboka eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 5 eo no ilazan'ny mpaminany mika ny amin'ilay Mesia mitondra fiadanana ry havako malala. Hoy indrindra izy milaza hoe ary hitsangana izy hiandry ny ondriny amin'ny herin'i Jehovah sy amin'ny voninahitry ny anaran'i Jehovah Andriamaniny ka andro fa izay ireny, fa izao dia ho lehibe hatrany amin'ny farany tany. Ity hoe handry fa izay ity ry havako dia midika hoe tena fandriam-pahalemana tanteraka, tena mandry tanteraka rehefa miaraka amin'ny Tompo, ary io ilay fiadanana tena izy izay mila homantsika. Mandry fahalemana satria tsara mpiambina isika, tsara mpanjaka isika, tsara mpitarika isika. Hoy ny teny soratra masina hoe hitsangana izy hiandry ny ondry. Ary izany no mahafa mihitsy an'ity Andriamanitra izay hivafahantsika ity, izay reketiny bokin'ny Mika moa zany hoe iza ny tahaka an'i Jehovah, izay mamaly hoe tsy misy tahaka an'i Jehovah. Fa ny mahafa an'ity Andriamanitra ity ry havako malala, izy mpanjaka indray no manolo tena hiambina anao, izy mpanjaka indray no manolo tena hikarakara anao, izy mpanjaka indray no manome antoka ny fiainanao fa ho arovany ianao. Nanana mpanjaka isika arak'ilay voalazako teo, mety hoe isika nanao atsika ho mpanjaka, nanana mpanjaka isika mety ny devoly nataontsika mpanjaka atsika, izay tsy naharo atsika ireny. Isika tsy maharo ny tenantsika rehefa ao anaty ady sarotra. Ny devoly rehefa ao anaty ady sarotra vao may izy faly. Fa ity mpanjaka ity izay mahafa an'Andriamanitra dia ilay mpanjaka tena manome fiadanana ho aiso anao, na ara-tsaina na ara-batana na ara-panahy. Mpanjaka manome fiadanana na ara-tsaina na ara-batana na ara-panahy. Ho avy Jesosy mivonona ho amin'ny fiadanana tena izy. Mety antantsika hoe fa mila vononana tokoa ve zany hoe andray fiadanana tena izy zany ve tsy efa mandeha ho azy?
tsy ariavako tena mila fivononana ilay fandraisana ny fiadanana tena izy fandraindray isika mbola ilay fiadanana eritreretin'ny saitsika ihany no eritreretintsika indraindray mbola ilay fafinaretana vetivety ihany indraindray mbola hoe miadana dia ny vola mankarena ihany ny ao an-tsaitsika sa mbola ilay filan'ny ihany no heverintsika ho fiadanana eto fa ilay fiadanana izay omeny Jesosy Kristy eto ry havako malala dia tena ilay fiadanana maharitra mandrakizay ary tsy miova mandrakizay fiadanana maharitra mandrakizay ary tsy miova mandrakizay ihany koa ahoana ary ny fomba fiainantsika mba hahafahantsika misitraka ilay fiadanana maharitra mandrakizay ny fomba fiainantsika zany eto manomboka izao mba azahoantsika misitraka ilay fiadanana mandrakizay ka mba ho tonga saintsika ay tena fiadanana tena izy ny iainako dia andeha tsy hisaraka amin'ilay mpanjaka e andeha hifanerasera amin'ilay Jesosy nekentsika tao anatintsika amin'ny lalan'ny vavaka amin'ny lalan'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra amin'ny lalan'ny fidirana am-piangonana ihany koa aza diso hevitra ry havako malala fa indraindray alay mpanao hoe tsy ny aty am-piangonana ihany no hoe mivavaka dia rehefa vita ny krismasy dia tsy hitantsony fa namonjy an'le fety krismasy fotsiny ny akamaroan'ny olona ary betsaka ny olona manao an'izany krismasy ihany no andehanany aty am-piangonana paka taom-baovao rehefa andro lehibe fa andeha isika tena hanana fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny fanaovana ny asany rehetra amin'ny fahazotoantsika mivavaka amin'ny faneraserahantsika amin'ny alalan'ny teny soratra masina raha tsy miova ho amin'izany isika ry havana tsy afaka niara-anjaka amin'Andriamanitra tsy afaka niara-anjaka ao amin'ilay fanjakana vaovao raha tsy miova ny eo amin'izany ny fanerasera amin'ny Jesosy velona izany isika tsy afaka ny ho velona miaraka aminy ao amin'ilay fanjakana vaovao izay atolotr'Andriamanitra izay amboarin'Andriamanitra ho atsika miainga amintsika ilay fanjakana vaovao olom-baovao ve isika ny ahafantarana hoe olom-baovao ianao dia enao nahay ny bebaka sy nahay ny fanerasera tsy tapaka amin'Andriamanitra olom-baovao ianao rehefa tonga amin'ny fibebahana sy nanaiky an' Jesosy Kristy mifanerasera amin'i Jesosy Kristy isan'andro ao anatin'ilay fanjakana vaovao ry havako malala rehetra ao amin'ny tompo ho avy tokoa ny tompo ho avy tokoa ny tompo andeha hiomana ho amin'ilay fiadanana tena izy andeha hiomana amin'ilay fiadanana tena izy raha fitinina ary izay voalaza dia izao ho avy Jesosy ilay tompony fanjakana izy ilay mpanjaka vaovao ary anorina fanjakana vaovao izy koa atao ao anatin'ny fiomananao ny hiverina indray amin'Andriamanitra ry havako ataovy ao anatin'ny fiomananao ny mibebaka eo anatrehan'Andriamanitra mba hahafahanao mandray ilay mpanjaka vaovao ho avy ny tompo ilay tompony fanjakana izy ilay mpanjaka vaovao ary anorina fanjakana vaovao izy ataovy ao anatin'ny fiomananao ny fahavononanao andray ilay fiadanana tena izy izay maharitra mandrakizay fiadanana tena izy izay maharitra mandrakizay fiadanana manova fiainana mandrakizay ihany koa mahereza ry havako ao anatin'ny fisedrana sy ny adi-piainana maro samihafa isika fa izay mifikitra amin'Andriamanitra izay mifanerasera amin'i Jesosy Kristy izay tena olom-baovao marina no miaraka amin'i Jesosy Kristy ao anatin'ilay fanjakana sy misitraka an'izany Jesosy Kristy izany ho mpanjaka sy mpamonjy eo amin'ny fiainany mahereza ry havako ho an'Andriamanitra irery ihany voninahitra fa ao aminareo rehetra izany teny izany amen.